Iobiany Jehovah ry tany rehetra, manompohany Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana, ao koa fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika, ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany ianarany. Nde hiaraka nondrika alohantsika isika hivavaka. Raha ny tsara masina indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao izay no ny fitiavanao sy ny famondraponao, no taominao andre ny teninao amin'ity androany ity. Aoka ny fanenao masina hitaritalana eny amin'ny famarinana rehetra, dia izany vavaka izany no irina sy angatahana, noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Fifaliana ho anay vato amin'ny fiangonana Adventiste Akadindambo no miarabantsika natratra izao sabaty izao. Enganeka mba ho sabata feno fitahiana ary hanovozantsika haim-panao vaovao indray izao sabaty izao. Ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Amen.
asaiko anao andray ny baibolinao a ka anokatra ary ara-maky amiko a zay voasoratra ao amin'ny mpitoriteny toko 12 andin'ny 410 mpitoriteny toko 12 andin'ny 410 amin'ny anaran'i Jesosy fa natao rehetra dia hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Ho fanampin'izay a dia ao amin'ny Filipianina toko 1 andin'ny 720 tapany B. Filipianina toko 1 andin'ny 720 tapany B. Anaran'i Jesosy fa maharitra amin'ny fanahira ihany ianareo ka miray fo hiara-ezaka hampandroso ny finoana amin'ny filazantsara. Ho tahinana ny teny a rehefa arahan'ny mpanompony fanazavana. Zao tsika dia araka hivavaka. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra ny amin'ny fitantaninao ny fiainanay tsirairay avy. No tahinao izahay ary mbola afaka mandre ny teninao amin'izao sabata izao. Mitarika izao manao izao fotoana izao zay Tompo, satria no ny fitantaninao anay tsirairay avy dia afaka mandre ny feonao izahay ka voninahitra ho anao irery ihany. Mifony izay satria maro ireo zavatra nataonay nampalahelo anao, maro ireo fahotana vitanay tsy sitrakao. Ka ianao Jesosy no angatahanay, amelanay, anadio anay ary anafaka anay amin'ny fahotana. Mangataka aminao izahay ho anay tsirairay avy izay andre ny teninao amin'izao sabata izao mba hitondra soa anay ny teny rehetra izay renesinay, ary mangataka manokana izahay ho an'ireo izay manana tsy fahasalamana, ianao no anasitrana an'izy ireny, ary misy ihany koa mety manana olana izy ireny amin'izao fotoana izao, tompo malalo sy trano izy ireny. Misy ihany koa mety misedra sarotra, mety tratrany fahakiviana, mety ketraka ny fony. Mangataka aminao izay Tompo, makasianao ny fon'izy ireny tsirairay avy ary ampaherezinao amin'ny alalan'ny teninao, ampaherezinao amin'ny alalan'ny fitsidihanao amin'izy ireny tsirairay avy. Tonambavaka ihany koa izay ho an'ity firenena ity. Ianao no mahafantatra izao firenena izao, amin'ny fahendrena ny mpitondra anay ianao ary ny sanambaratongany mba hatahotra anao ne izy ireny. Ary mangataka izay amin'izao sabata izao mba ho fenonao amin'ny fanaonao masina ny tsirairay avy. Izany favaka izany tononona sy angatahana noho ny anaranao Jesosy. Tonga eo amin'ny fampipivavahana manokana isika dia ny amerenantsika ny fanatitra, ny amerenantsika ny ampafolony sy hitondrantsika ny fanatitra eo amin'Andriamanitra. Rehefa niteny tamin'ny olona ny Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko 13:20 hoe
aza miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Tsy midika akory zany hoe ilay fanatitra no zava-dehibe amin'Andriamanitra na ilay fanatitra no manan-danja aminy, fa ahoana hoy izy rehefa nanolotra ny fanatitra i Abela ao amin'ny Genesis 4:1-4 dia izao no vaky ny teny: rehefa nitondra ny fanatitra i Abela ilay voalohan-terak'ondry, ilay matavy indrindra, dia izao no ambaran'i Jehova hoe ary Jehova Andriamanitra nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny. Hitantsika eto fa tsy ilay fanatitra nentin'ny Abela na dia matavy aza ilay zanak'ondry no nankasitran'Andriamanitra voalohany indrindra, fa ilay Abela izay nanana fanoloran-tena, nanana fitiavana ary nahafoy izay nananany ho an'Andriamanitra. Koa anio miantso anao koa Andriamanitra mba hanolo-tena, hahafoy, hanome izay tsara indrindra ho azy. Ka manasa anao ndeha hivavaka isika. Rainay be fitiavana tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izay ankehitriny fa mbola miantso anay ianao ny hanoloranay tena ho mpanompo mahatoky anao. Ampio izay mba hanana ny toe-tsain'ny Abela amin'izao fotoana izao raha hitondra fanatitra ho anao izahay, hamerina ny ampafolony, dia mba ho feno fanoloran-tena ny fonay ary hanana fankasitrahana ho izahay satria avy aminao ny zavatra rehetra. Dia mitaiza ho mpanomponao izao mba hatoko mandrakariva amin'ny famerenana izany ampafolony izany sy ny fitondrana ny fanatitra ho anao. Tonoina mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
Fara-panao no tony fahalavavany ka tsy lany amamina koa fifaliana ho andreraka izy ny miarahabantsika amin'izao sabata izao. Fitahin'Andriamanitra anie ao amintsika tsirairay avy. Tonga eo amin'ny fotoana manokana ho antsika sika fa milohan'izany dia andeha araka hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao izay fanomena an'izao fotoana izao ahafahana hiaino teninao. Raha hiaino teninao ary izahay dia miasofina mahay miaino ary mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohateny tantarantsika andro araka izy dia manao hoe ilay kapoaka volamenan'ny mpanjaka. Ao anaty tsara hoe rakizy izay indrindra. Tao amin'ny fanjakana iray rakizy dia nisy mpanjaka ary io mpanjaka io dia tena niavaka satria ny kaopy fisotroan-drano dia volamena ary tena manan-karena tokoa rakizy ity mpanjaka ity. Indray andro rakizy dia fony mpanjaka. Rehefa nifoha izy dia nangateta. Dia haka ny kaopy rakizy ny mpanjaka ary rehefa naka ny kaopiny izy dia tsy tao amin'ny fitoerany ilay kaopy. Fa lasaiza ilay kaopy? Hoy izy nanontany teny. Rehefa nanontaniany avokoa ny mpanompo rehetra dia nilaza fa tsisy nahita avokoa ireo rehetra tao an-dapa. Rehefa tsy nahita rakizy ny mpanjaka dia nampiantso ny vahoakany izy. Rehefa nampiantso ny vahoakany izy dia nanambara fa misy trano anankiray ao ambany ao ary tena maizina tokoa io trano io. Ary ao anatin'io trano io dia misy ondry ary izao izay miditra ao ka mikasika io ondry io dia ka nangalatra ilay kaopy dia aneno io ondry io. Rehefa samy niditra tsirairay ary ny vahoaka dia vita hatramin'ny farany ilay izy. Rehefa vita ilay izy dia nampiantso ny vahoaka amin'izay ny mpanjaka. Izao dia araka hanangana ny tanantsika anankiroa isika. Dia natsangany avokoa rakizy ny tanany rehetra. Rehefa nojeren'ny mpanjaka dia nisy tovolahy anankiray tsy nisy loko ny tanany. Rehefa nazavain'ny mpanjaka rakizy dia izao. Tao amin'ny ondry io dia lokona fotsifotsy ilay ondry ary notapenana ny vavany. Ka izao izay tsy nikasika ny ondry io dia tsy nisy loko. Mazava ho azy izany fa izy nangalatra ilay kaopy satria natahotra izy. Ajantsika hatreo rakizy ny tantara fa izao ny zavatra rehetra dia tsarain'Andriamanitra avokoa ary na tsara na ratsy dia fantany foana izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny mpitory-teny 12:24 manao hoe fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Ka firariana ao amintsika rakizy dia mba hanao zavatra tsara avokoa isika ka mba azo valim-potia tsara amin'Andriamanitra. Izao dia araka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay fanomenao izany hafatra mahafinaritra izany. Engane izay mba hanao tsara mandrakariva na any amin'ny miafina izany na any amin'ny tamaso ka azo valim-potia tsara any aminao. Dia tayo io izay ankizy tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fanalai baraka
Ry mpiaino malala, miaina amin'ny fotoatsaratra farany isika ankehitriny. Ady fahoriana no atrehan'ny firenena, ny fiangonana, ny fianakaviana, ny fiarahamonina, eny hatramin'ny tsirairay ary dia miatrika izany ady izany, ary indrindra ny ady ara-panahy. Inona no atao mba azahoana fandresena ao amin'ny Kristy? Dia angatahako ianao andray ny baibolinao ka hijery izay voalaza ao amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany dia ny 7:20. Rehefa hitantsika izany dia andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny any ataoko, aoka ny fitondran-tenanareo ho mendrika ny filazantsarany Kristy, mba handrenesako ny toetrareo na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga, fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-mezaka ampandroso ny finoana ny filazantsara. Ao am-ponja ny apôstôly Paoly no miresaka an'izany ao anatin'ity epistily ho an'ny Filipianina ity. Mivavaka ho an'ireo Filipianina reo izy miarahaba, misaotra azy ireo, manafatrafatra, mampahery. Izay no nataony tao am-ponja. Rehefa manaraka tsara n'io toko sy andininy izay resahany ao amin'ny Filipianina toko voalohany io isika, dia milaza mihitsy zany apôstôly Paoly manao hoe fa Kristy no antony ahavelomako, ary namaty aza dia ny fahafatesana no azahoako tombony. Misy afatra mafonja anaky-efatra resan'io vakiteny amin'ny Filipianina toko voalohany 7:20 izay nivakiana tamintsika io. Ka andeha ho jerentsika tsirairay avy izany afatra mafonja izany. Ny afatra mafonja voalohany dia izao hoe aoka ny fitondran-tenanareo ho mendrika ny filazantsara. Raha mijery ny baibolintsika isika dia mamadika kely ao amin'ny Korintianina 2:7-5 dia izao no voambara amin'ny anaran'i Jesosy: dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana na tsy. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, ratsy olona nylavina ianareo. Izay no afatra mafonja voalohany tiana ambara. Ilayntsika ny mandinika ny tenantsika. Izaho toetra ny tenanao, sao dia tsy fantatrao fa ao anatinao Jesosy Kristy. Inona no afatra mafonja faharoa izay tiany izany teny izany ambara amintsika? Rehefa manohy ilay vakiteny isika ao amin'io Filipianina toko voalohany ihany dia eo amin'ny 7:20 dia manomboka eo amin'ilay tapany faharoa. Ny zavatra resahany eo dia hoe miray fo. Tadio tsara fa rehefa miray fo isika dia misy eo ny voninahitr'Andriamanitra. Manao tanana miara-mandray, manao tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja, fo miara-mitempo, saina miara-mevitra. Izany no atao hoe miray fo. Misy ohatra tiako resanantsika ity ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany izay nahitana fanandramana tao anatin'izany firaisam-po izany. Dia ho jerevantsika kely ny baibolintsika ka ho jerentsika ny voalaza ao amin'ny Estera. Estera toko 4:9. Ny zavatra tiany tantara lazaina eto nisy ny lalàna izay nivoaka teo amin'ny mpanjaka Mediana sy Persiana.
Estera ilay vadiny mpanjaka. Ny lalàna mivoaka dia namoaka didiny mpanjaka fa ho vonoina ny jiosy rehetra. Vokatra izay fanapaha-kevitry ny mpanjaka izay Estera jiosy, ary ireo jiosy ihany koa izay miaina ao amin'izany toerana tao anatin'ny fahababoana izany, dia anisany hiaran'ity lalàna ity. Ny ray fony rehetra napa-kevitra andritry ny 3 andro sy 3 alina nivavaka ny fady anina tamin'Andriamanitra, ary rehefa vita izany dia nisy ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy izay ihany fa any amin'ny bokin'ny Jona ihany koa, ny andininy Jona 3:15 hitantsika ihany koa ny tantaran'ny Ninive. Horavana Ninive satria efa mipaka tamin'ny lanitra ny fahotan'ny Ninive. Rehefa nandre ny antsoantso ny Jona nefa ny mpanjaka, dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive. Zay ny voalaza ao amin'ny Jona 3:15. Ary ny antso fifadian-kanina sy fitaom-bavaka manokana na ny lehibe hatramin'ny kely, ary rehefa ny ray fo dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ny afatra mafonja 7 izay resan'io toko sy andiny amin'ny Filipianina io dia zao indray no resany miara-miezaka. Mila miara-miezaka isika. Zao ny voalaza ao amin'ny Josoa 4:9-7. Miresaka kely ny tantara izay hita tamin'ny nandravanany Jeriko. Ao amin'io Josoa 4:9-7 io izy dia zao no resany ao ary ny voalaza ao. Mandehana manodidina ny tanàna, ary aoka ny olona izay voahomana no andeha eo aloha. Miara-miezaka ao anatin'ny lamina matipaika raha te handresy. Ary izay ny zavatra nisy atao amin'io tanànany Jeriko io. Nandeha ny lamina rehetra nanaraka ny fandaminana ny rehetra, nanodidina ny tanàna indray mandeha isan'andro, ary tamin'ny andro 7 dia 7 no nanodidina ny tanàna. Ary rehefa tapitra izay dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tianao no anehoan'Andriamanitra ny voninahiny zany dia mila mahay miara-miezaka isika. Ny afatra faha-efatra farany izay resahany ao amin'io Filipianina 1:7-20 io dia mampandroso ny finoana ny filazantsara. Tadio tsara fa ino tanjon'ny fiangonana? Mampandroso ny finoana ny filazantsara. Izao ny voalaza amin'ny Antsan'ny Apôstôly 4:4-20. Ahoana ozy izy ireo apôstôly tamin'izany fotoana izany? Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra hitanay sy renay. Izany no atao hoe mampandroso ny finoana ny filazantsara. Mandresy isika ao amin'ny Kristy rehefa mampandroso ny filazantsara. Dia amadika ny Baiboly isika dia andeha ho jerevantsika ny voalaza ao amin'ny Romanina 9 ka ny andiny 7:30. Romanina 9 ny andiny 7:30. Rehefa hitantsika izany dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Rehefa miaraka amin'ny Kristy isika dia afaka
anoatra noho ny mpandresy. Iza nefa no ampandresy antsika? Kristy no ampandresy antsika rehefa miaraka amin'ny Kristy isika. Miatrika ny fiainana ianao ankehitriny, eny atao hoe mafy tokoa ve ny fiainana? Izao no teny fikasana izay omeny tenin'Andriamanitra amintsika. Matio 4 teny 2:20. Matio 4 teny 2:20. Rehefa hitantsika izany dia andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsinjovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitona ho any an-tsopitra ireny. Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra no ireny va ianareo? Izany no teny fikasana izay tenenin'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Mitsinjo antsika Andriamanitra ary manoatra lavitra noho ny voromanidina isika tsirairay avy. Ary izany fitsinjovan'Andriamanitra izany ny mbola mahavelona antsika tahaka izao ankehitriny. Ny rainareo izy no mamelona azy. Mila matoky amin'Andriamanitra isika, mihoatra lavitra ny ireny biby ireny isika. Mahereza, matanja, ny tompony no omba sy tanao. Amen. Ave
dia hiaraka hanondrika ny lohantsika isika. Hidanao anie Jehova ka mindra fo aminao. Ampamirapiratra ny tavany aminao amin'e Jehova ka mindra fo. Nandratra ny tavany aminao anie Jehova ka nomenao fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanana. Amen.